sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranyisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Vonjeo izay ry Tompo Andriamanitray ka hangony avy amin'ireo hafa firenena mba hiderany agnarananao masina sy faly amin'ny fideragnanao. Faly miarahabantsika rehetra tratrin'izao alahady faefatra amin'ny vanim-potoana tsotra mandavan-taona tapany voalohany ny eglizy amin'ny ty androny any ity dia manotra ho antsika ny lohahevitra manao hoe masoandro be lohataona ny fitiavan'Andriamanitra ka tsy mifidy holonkosoavina. Tian'Andriamanitra atsika rehetra ary tsy misy zanakakala hafa atsika eo anatrehan'Andriamanitra. Miarahabantsika rehetra ary magnasa atsika jiaby ihany koa hagnaraka izao vaky tenitelo atolotry ny fiangonana ho antsika amin'ny ty androny any ity, miaraka amin'izay ihany koa ny fampianaran'ny archevêque antsika Monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Ny vaky teny voalohany ary dia nalainy tao amin'ny boky ny Jeremia ampaminany ao amin'ny toko voalohany. Zao ary ny vakiny. Tamin'ny andron'ny Josiasa dia tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe efa fantatro talohany namorona nanao tao amboka ianao, ary raha tsy mbola naloaky ny kibondreninao ianao ty efa no amariniko notendreko mpaminany ho an'ny firenena. Misikina ianao, mitsangana ary lazao aminy izay rehetra andidiako anao. Aza mangovotra eo anatrehany, fandrao ataoko mangovotra eo anatrehany ianao. Indro ao anio hanao anao tanàna mimanda, andro vy ary manda varahina eo anatrehan'ny tany rehetra, eo anatrehan'ny mpanjakany Joda sy ny mpife eo aminy, eo anatrehan'ny mpisorony, eo anatrehan'ny vahoakany. Hiady aminao izy ireo, nefa tsy ahefa na inona na inona aminao satria momba anao aho, hamonjy anao aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vakiteny masina faharoa, taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristiana tany Korinthy ao amin'ny toko 12 sy 13. Ry kristiana havana, ny fanomezana ambony indrindra no ireo mafy, dia izao lalagna tsara indrindra atoroko anareo izao. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azaho, nefa tsy manana ny fitiavana, dia tonga varana maneno sy kipantsona mikarantsana fotsiny aho. Na dia nahazo fanomezana aminany azaho, ka mahalala ny zava-miafina rehetra sy manana ny fahalalana rehetra ary manana ny finoana rehetra hatramin'ny mahafindra tendrombohitra aza, raha tsy manana ny fitiavana dia tsinotsinona aho. Na dia zaraiko ho an'ny mahantra aza ny fananako rehetra ka atolotro dorina mba amin'ny tenako, raha tsy manana ny fitiavana aho dia tsy mahasoay akory izany rehetra izany. Ny fitiavana dia sady maropo no malemy fanahy. Ny fitiavana dia tsy mialina, tsy manao foana, tsy mieboebo, tsy manao ny tsy mendrika, tsy mitady ny ho azy, tsy mora tezitra, tsy manao andolom-po, tsy mifaly noho ny tsy marina ataon'ny olona, fa mifaly noho ny fahamarinana. Manalatsiny ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana dia tsy anampataperana. Fa raha ny famonaniana kosa dia izy farany, ny fitenenana fiteny tsy fantatra dia itsahatra, ary ny fahalalana dia hiato, satria tapany ny fahalalantsika, tapany koa ny famonaniantsika. Ka rehefa tonga ny feno dia foana ny tapany. Fonombola zaza aho dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Fa noho ny lehilahy aho dia nialako ny fanahin-jaza. Ankehitriny mizaha ao amin'ny fitaratra isika ka tsy mahita mazava, fa rahatr'izay hifanatrika. Ankehitriny tapany no fantatro, fa rahatr'izay ahalala tsara toy ny nahafantaranahay aho. Ary ankehitriny ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Izaho no fahazavany izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba mandeha amin'ny maizina, fa anana ny fahazavan'ny fiainana. Evanjely masina no soratany masinday Lioka ao amin'ny toko 4. Tamin'izany andro izany, noho ny vita ny vakiteny nataon'i Jesoa atao amin'ny bokin'i Isaia ampaminany, dia nifantoka tany aminy avokoa ny mason'ny olona rehetra atao amin'ny sinagoga, ka dia rafitra ny teny taminy indray Jesoa nanao hoe: androany no efa tanteraka eo amin'ny sofinareo izany soratra izany. Ary nankalaza azy izy rehetra sady talanjona noho ny tenim-pahasoavana naloaky ny vavany, ka hoy izy ireo: tsy ny zanaky Josefa va ity? Ary hoy kosa i Jesoa taminy: marina raha tsy ataonareo amiko ilay oabolana hoe: dokotera, sitrano aloha ny tenanao.
ny zava-mahagaga renay nataonao tany Kafarnahoma mba ataovy eto amin'ny tany nahabeanao koa. Dia notohiziny hoe lazaiko marina aminareo fa tsy misy mpaminany hajaina amin'ny tany nahabe azy. Ary lazaiko marina aminareo koa fa maro ny mpitondra tena tamin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia, raha niantona 3 taona sy 9 mbolana ny orana ka voan'ny mosary mafy ny tany rehetra, nefa tamin'izy ireo tsy nisy nanirahana ny Elia na dia nankiray aza. Fa tamin'ilay vehivavy mpitondra tena tany Serepta any amin'ny tany Sidona ihany. Ary be koa ny boka tao amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elize mpaminany, nefa tsy nisy sitrana na iray aza, fa i Nahamana Siriana ihany. Dia tezitra mafy izay rehetra tao amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka tafatsangana nandroaka azy hiala ao an-tanàna, sady nitondra azy tanatampon'ny tendrombohitra iorenan'ny tanànany mba azerany any Antevana. Fa namaky teo voan'izy ireo izy dia lasa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, amin'izao alahady faefatra mandavan-taona zao dia asain'ny Eglizy isika amin'ny alalan'ireo vakiteny ahasapa fa io nivosika tokoa Andriamanitra ary tsy mizahatavan'olona izy fa mianso asika iombona aminy ary zay no nahatonga ny Papa amin'izao taona masina zao ianso amin'ny ty taona ty ho taonany famindrapo iansoan'Andriamanitra sika mba ho eo anivosika tokoa izy, ka amin'izay ireo sakasakana rehetrarehetra dia iova mba ho fahafahana ka hivelatra bebe koa ny maha olona sika, hivelatra bebe koa ny fiaina sika, ary izay no tanjona hotratrarina amin'izao taona masina, taonany famindrapo izao. Mianso asika izy tahaka ny iansony an'i Jeremia sy ny fahamendresika no tadiavin'Andriamanitra fa ny fosika, ka raha mandray azy isika dia hovany izay fosika izay, ka isika indray no hitondra ny vaovao mahafaly eo amin'ny mpiarabelona, ary dia anambara tahaka ny Jeremia ny fahasoavan'Andriamanitra eo anivosika, izara ny hafalian'ny vaovao mahafaly ary ambaratsika amin'ny fiainasika izany. Mitaky fiovampenitra mahery vaika nefa izany, ary zay no mahatonga ry kristianina havana mamerimberina amintsika. Ka ho maso-pinoana, ho sofo-pinoana, ho vava-pinoana, ho tanana sy tonga tondro-pinoana no ibanjinansika izao taona masina izao. Ensika tsara ao amin'ny evanjely fa ireo olona zay nanodidina an'i Jesoa tamin'ny fotoan'androny dia tsy nisy nahatsapa fa i Jesoa no lay vaovao mahafaly, lay tenin'Andriamanitra eo anivon'izy ireo. Talanjona izy ireo nahita ny fampianarany, nandre ny fampianarany, izany koa matetika isika talanjona amin'ny asa ny ireo fanomezan'Andriamanitra fa tsy say manao ny dingana. Ary dia zay no andrasan'ny Papa Ray Masina amintsika mianakavy, maimaim-poana ny fanomezan'Andriamanitra. Ary dia ensika moa zay amin'ny vakiteny faharoa ao amin'ny taratasiny masinday Paoly ny Korintiana, zay fantatra sika tokoa io toko 7:20 any taratasiny masinday Paoly ho an'ny Korintiana io, taratasy voalohany. Ka izao androm-pahasoavana izao tokoary, izao taona masina izao tokoary, nooka irososika lalindalina
tokoa amin'izay hoe fioampenitra mahery vaika ka andray ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Aoka ireo famantarana maro samihafa asehon'Andriamanitra, aoka isika mba ho masom-pinoana, aoka sy ilaza tahaka ny ao amin'ny evanjely sy zanaky ny mpandrafitra ve iny rakotra ny fialonana matetika ny masosika sy mandre ny afatr'Andriamanitra isika, satria ny sofisika sy sofim-pinoana fa matetika sofin'izao tontolo izao no andrenesasika ny afatr'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra toriana amintsika. Mbola fo vato fon'izao tontolo izao ny fosika, mbola sy mifindra ao amintsika ny fon'Andriamanitra. Ka izay indrindra ry kristianina havana, isika zay afaka mandray an'izao afatra izao amin'ny alalan'ity onjam-peo malalatsika sy amin'izay fitaovana maro samihafa andrenesasika izao afatra izao. Izao no fotoana sarobidy, izao no andro sarobidy, ka aoka isika anova ny fo amampanahy isika ary dia anokatra izany ka araky ny afatry ny masindahibory. Aoka anapandriana ny fanomezana ambony indrindra isika. Io no irio mafy, raha io no ao amintsika dia iova ny fo amampanahy isika sy nareo fanomezana sarobidy ireo ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Ka ambony amin'ireo i masindahipoly ny fitiavana, satria ny fitiavana no anentana ansika anana finoana bebe kokoa. Ka na dia eo aza ny fanenjena, na dia eo aza ny sedra ifikitra mafy isika, satria i Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ary ny fitiavana tokoa no manentana ansika anantena, na dia mbola sisy fanantenana araky ny soratra masina. Ny fanantenana no mamelombelona ansika, ankahery isika eo amin'ireo fiainansika. Ka aokary mba ho finoana velona, fitiavana arainasa ary fanantenana ambaran'ny fiainana andavanandro no aoka iainasika araky ny afatry masindahipoly. Ka amin'izay izao taona masina izao dia taom-pahasambarana tokoa asika, na dia eo aza ireo zay mety anahirana, na dia eo aza no mety fizaliana, dia na dia eo ihany koa aza ny fanenjehana tahaka nanjoa any Jesoa ka natonga azy ny laza tamin'ireo manodidina azy hoe lazaiko marina aminareo fa sy misy mpaminany azany amin'ny tanina be azy. Aoka isika sy atahotra an'izay fa atoky fa miasa Andriamanitra, ka tahaka ninesany fa soavan'Andriamanitra tao amin'ilay vehivavy mpanano tena tany Sarepta ka nazy fahasoavana manokana tamin'izay andro ny Elizea mpaminany izay. Araky ny endritsika ihany koa tahaka ny Naamana zay ny sitran'Andriamanitra rehefa nentany mpinoana, rehefa niova ny fony Naamana ka nisoboka tao anaty rano izy. Dia izay ihany koa no andrasana amintsika amin'izao taona masina izao, isika iroboka ao amin'ny finoana dia diovin'Andriamanitra amin'ny abokan'ny fahotana isika, ka amin'izay adio tanteraka ary dehidera sy anome voninahitra an'Andriamanitra. Ry Jesosy Tompo, eto nivonay tokoa ianao ary dia tokana ny fanirianao mba ahazahoanay rehetra ny fahasoavana, tokana ny hirinao dia ahatonganay tokoa iombona anjara aminao. Engany ahay andray anao tokoa izahay amin'izao taona masina izao. Andray anao ny fianakaviana tsirairay avy, andray anao ny fiarahamonina anay, ka na dia eo aza ireo fanaratsiana isan-karazany mety mitranga dia
iroso lalandava amin'ny finoana fanantenana ary fitiavana izahay ka hay ifanasoa ahay ikasaka mandrakariva ny soa iombonana andray an-tanana ny eglizinao ary ahay ampitrotra mandrakariva ny finoana sy ny fiainana andavanandro aoka tanteraka izany ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. If
tout, il ne manquera de rien.